Voanjo teo anivon'ny zandarimaria ny mpamily ny fiara mpitatitra anankiray voalaza fa nifanenjika tamina fiaran'ny arandoza tao Marovoay 20 kilometatra afaka ny Moramanga ao Malalarby ariva ka nahafaty olona valo ary nandratrana olona 110 hafa. Ho an'ny zandarimaria any amin'ny faritra lozam-mangoro dia mety ho fifanenjehana teo amina samy fiara mpitatitra noho ny avian'ny loza. Voalazan'ny loharano Vaovao fa nikasa isongona ny fiara nifanenjika tamin'ilay taxi brosy mampitohy Nanatanteraka sy Tanambe Aparafaravola no vaky tampoka ny kodiarany ka nahatonga ny loza. Mety ho tsy nitranga ny lozam-pifamoivoizana raha tsy nifanenjika ireo fiara fitateram-bahoaka ireo ho hiatrano ny loharano Vaovao teo anivon'ny zandarimaria Lotramangoro. Tsy mbola nisy hatreto ny fepetra-ndraisina avy amin'ny ministeran'ny fitaterana saingy vory kosa ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera io manoloana izany. Isan'ny fepetra mety ho raisina ny fisintomana ny taratasy fanjondalana fiara hoy ny loharano Vaovao voaranay avy eo amin'ny ministera misahana ny fitaterana. Androany alakamisy no andro voalohany amin'ny fitokonana Nanatanteraka mpikambana ao amin'ny sendikan'ny mpiasan'ny fadintseranana ny sempido. Nivory teo anoloan'ny biraon'ny fitalehavan'ny fadintseranana eo Antaninarenina izy ireo ary nitondra ny sora-baventy manamarika ny hetsika ataony. Araka ny fanazavan'ny Erzora Manambola, filohan'ny sempido dia mahatratratra ny amin'ny 700 isanjaton'ny mpiasa no tsy niasa androany fa nitokony. Isy ny fionana miaraka amin'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitatanam-bola rahapisy hoy izy ary ho hita eo no toy ny araka ny valiteny sy ny fifanarana omeny fitondram-panjakana azy ireo raha mbola hitoy ny FITAKIANA tsy. Nanambara kosa nefa teo amin'nivon'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitatanam-bola fa nitoy tahaka ny isan'andro ny asa teo anivon'ny fadintseranana ary voakarakara avokoa ny antota taratasy rehetra ny ilana fikarakarany. Nivoaka androany alakamisy ny filaharana vaovao ny federasiona firenena ny baolina kitra na FIFA ho an'ireo ekipa pirenena lehilahy. Laharana faha-770 no misy ny barian'i Madagasikara. Niakatra laharana iray izany raha hoanina tamin'ny filaharana farany satria tany amin'ny laharana faha-100 i Madagasikara iray volana lasa izay. Lalao roa no natrehany ekipa pirenena nandritra ny volana Oktobra ka nahazoany isa 7,750 fanampiny. Faharesena roa no ohatra manoloana ny Repoblika Demokratika ny Congo nandritra ny andro fahatelo fiadina ny fifanitsanana tompon-daka eran-tany 2024 ary fandresena ray no ohatra nanoloana ity ekipa ity ihany nandritra ny andro faha-efatra. Mbola eo amin'ny laharana faraka amin'ny 20 kosa no misy azy aty Afrika raha mbola i Senegal hatrany no voalohany. Misy amin'ireo firenena tsy nanao lalao ofisialy toa ny Komoro no niakatra ihany koa ny laharana. Ny volana Novambra izao ny lalao roa farany ho ataon'ny bary amin'ny ity taona ity izay mety ahafahana manatsara ny laharana maneran-tany.